Sotranao aho Jesosy Tompo, satria mbola afaka hijoro vavolombelona amin'ny vahoakanao. Anambara ny fahatsaranao sy izay nataonao tamiko Jesosy. Mbola maro Tompo no tianao kasihina, no tianao vonjena. Mbola maro Jesosy ny tianao hiverina aminao, ka mangataka anao amin'ny fanahy masonao. Hikasika ny tsiraray avy ny amin'ny izay nataonao tamiko Jesosy, mba hitany izy ireo anao koa Tompo, ka hiverina aminao izy ireo. Hiverina aminao izy ireo Jesosy tahaka ny niverenako taminao. Sotranao aho Jesosy, tario amin'ny fanahy masonao, ka aokenao ny teny fa izaho dia fitaovana fotsiny ihany. Sotra Tompo, ny voninahitra ny eo anao rery ihany. Amen. Ry hava-malala ao amin'ny Tompo anio dia hizara aminao ny tomboany nanovan'ny Tompo aho. Efa notantaraiko ihany tany amin'ny toriteny ny Fijoroana Vavolombelona izay hoentiko anao anio. Fa any amin'ny toriteny zany mifangaro amin'ny Fijoroana Vavolombelona betsaka ilay izy, ka nasain'ny Tompo ho zarazaraina io Fijoroana Vavolombelona io, mba ampamoramora kokoa anao izay miheno ny azahoanao anazy araka ny izay nataon'ny Tompo tamiko. Ka alohan'izany ry havana dia aka tenin'Andriamanitra aho anamarinana izay rehetra nataon'ny Tompo tamiko. Ovakiko aminao ry havana ny ao amin'ny Joba toko 7:30 andiny 4:40 ka hatramin'ny 8:40 ihany. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa misy fanao iray itenenan'Andriamanitra, eny fanao roa aza, nefa tsy tandreman'ny olona izany, dia ny nofy sy ny tsindrimandry amin'ny alina, raha sondria tory ny olona ka renoka eo am-pandriana. Dia manokatra ny sofin'ny olona izy, ka manisy tomboka se ny fananarany azy, mba hampiala ny olona amin'ny fanaony sy hampifady azy ny fireharehana. Miaro ny fanahiny tsy ho any andavaka izy, ary ny ainy mba tsy ho voan'ny fiadiana. Amen. Ry havana, io tenin'Andriamanitra io dia manambara ny tantarako. Za dia tsy mba niaino an'Andriamanitra izany, na dia efa niteny tamiko foana ra Jesosy hatramin'ny fahazazako. Maro ny efa nasehony maro ny efa nampafantariny fa tsy mba niaino an'Andriamanitra satria tsy nafantatra tsara io teny tenen'io ry havana. Noho izany teny izany ry havana dia manambara hoe miteny amintsika Andriamanitra, fa isika no tsy miaino. Eny ry havana, tena miteny amintsika tokoa Andriamanitra, mampanofy izy ary miteny amintsika koa izy amin'ny alalan'ny tsindrimandry ary miteny amintsika koa izy amin'ny alalan'ny fahitana ary indrindra amin'ny alalan'ny fanahin'ny masina isanandro. Ry havana, tantaraiko anao dia izao. Ny fiainako teo aloha dia kristianina tahaka ny kristianina rehetra. Tamin'ny fahazazana dia efa nitezahina sahady ao anatin'ny fivavahana. Mandeha mianatra sekoly alahady, no nefa nanomboka ny lehibe dia tao amin'ny zatovo. Avy tao amin'ny zatovo dia nanao korala, ny asabotsy tsy tapaka mihitsy, isaky ny asabotsy mandeha mianatra hira. Ny alahady dia mandeha mivavaka, milanja baiboly, nefany voavoaka ny fiangonana dia efa adino avokoa izany. Verina amin'ny fiainako teo aloha ihany. Noho ny avy eo tonga ny 9 taonako dia nirosona tao batisa aho. Batisa tamin'ny ranobe zany
ary tena hoe nafana fo tokoa tamin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Ary lehibe tao amin'ny fiangonana batista biblika tao Akadivato aho. Eny tompoko, ijoro vavolombelona aminao aho. Asain'ny tompo ahariary avokoa ny zavatra takona rehetra, mba hampaherenao, mba hatsapanao hoe hatray izany fahalebiazan'Andriamanitra. Eny ry havana, vitany batisa dia nanompo ny tompo, fa tsy malalaka firy manompo ny tompo. Satria ny antony na dia manompo ary an'Andriamanitra dia mbola manao ny fanao izao tontolo izao, satria tsy ampy fahamasinana, tsy ampy fampianarana. Dia noho ny avy eo ry havana, nandeha ny andro, nandeha ny taona, findra tany ambanivohitra izahay, niala tao Antananarivo, findra tany ambanivohitra Antananarivo izany, dia mampanofy ahy foana Jesosy. Eny, nampanofy izy. Nahita ny lanitra misokatra aho anatin'ny nofy, dia mahita anjely maro be ry havana mitandahatra, dia nikisaka ireo anjely ireo, dia nandroso ny anankiray avy any aoriana, dia nanome tononkalo. Ilay tononkalo dia nanomboka voalohany ka hatramin'ny farany, dia noho ny foany maraina dia noraisiko tamin'ny taratasy izany. Tamin'izay fotoana izay no nanomboka nanome hira ahy Jesosy, nanomboka nanome tononkalo ahy Jesosy, fa tsy takatro, mbola tsy takatro foana na dia nisy ary izany rehetra izany. Talohan'izany ry havana, tamin'ny 12 taonako teo eo tao am-piangonana, raha nipetraka eo am-piangonana aho mivavaka, dia tsapako fa tampotampoka teo tsy teo intsony fa nentin'ny tompo tany amin'ny toerana dezera, toerana foana zany, toerana foana. Ary tamin'izany nahita liona ngezabe teo anatrehako, lioan-joda ry havana, lioan-joda. Efa naseho an'ny tompo fa teo izy, fa tsy tsapako tamin'izany ry havana, tsy tsapako akory, fa everiko hoe zavatra hoe nofinofy ihany. Nefa tamin'izany fotoana izany, kasika ainy reniko, nanaitra, nanitantara ary tamin'ny mamako sy ny tao an-tokantrano, dia tsy mba sahako, satria fantako fa ny olona tsy ino izay ho lazaiko, ary za koa ny eritreritra fa hoe ohatra ny nofinofy ihany izany, nefa tsapako fa tsy teo mihitsy aho ry havana. Izany rehetra izany dia efa antso ny antsoany tompo ahy. Na dia ny fotoana koa ry havana tao am-piangonana tamin'ny fahatanorana, tamin'ny mbola tanora, dia efa niteny ny pastera mpitandrina hoe tsy mety raha manao pataloha nareo miditra ao am-piangonana. Rehefa manao repetition ana korali izahay sabotsy hariva, dia mbola manao pataloha ihany izahako. Rehefa tonga nefany eo ivelan'ny fiangonana ka mandalo pastera mijery, dia miafikafina, ay ny tompony efa niteny tamin'ireny fotoana ireny, izy kay no niteny tamin'ny alalan'ny pastera, efa anova efikasika fa tsy takatro izany. Ry havana, araka ny teneniko teo, tonga ny fotoana ny findrahanay tany ambanivohitra. Nentin'ny tompo amin'izay aho anomboka hitory ny teniny, manao portaporta irery aho miteny an Jesosy, nefa mbola tsy ao anatin'ny fahamasinana ihany amin'izany, satria tsy nahafantatra, tsy tena nahafantatra tsara ny fahalebiazan'Andriamanitra, tsy nahatoky, tsy nahafantatra hoe miteny ane Jesosy, ary tena manova tanteraka ane Jesosy. Fa fombafomba daholo izany, mieritreritra andeha hamonjy olona, nefa ny zara mbola zava-doza ny fiainako. Be fitiavana antsika Andriamanitra. Tao anatin'izany rehetra izany ry havana, ao anatin'ny fitoriana ten'Andriamanitra, dia indraindray manao fitafiana masina be,
Izany hoe manao ziplava. Dia indraindray rehefa vita izany dia verina fitafiana izao tontolo izao. Satria ho tantaraiko anao, ny tompo mihitsy no niteny tamiko fa fitafiana tsy mendrika. Dia indraindray heverina hoe kristianina masina manaraka ny Kristy. Dia indraindray hita mihitsy fa any Satana fa tsy any Jesosy akory. Eny ry havana, na izaho mitantara izao dia menatra any Jesosy aho. Saorako azy ny nanavotany ahy. Satria tena tsapako ny fahalebiazany. Ry havana, tao anatin'izany fotoana izany, nandeha ny andro, nandeha ny volana. Efa nampafantatra hatramin'ny fahatanorako Jesosy fa anambady vazaho satria nangataka taminy ahako. Tao anatin'ny fiainako ratsy be tany Madagasikara. Dia hoy a Jesosy aho, maniro aza anambady vazaha. Tompo, raha sitrakao, ay, izany vavaka nataoko izany. Tena tamifoko tokoa, nefa ny adiniko avy eo. Ay, efa planina nataony Tompo ahy. Isaorako azy izany. Eny ry havana, ary tao anatin'ny fitoriana filazantsara izay nataoko porta izany, dia nisy koa ireo hira maro izay efa nameny Jesosy ahy tany Madagasikara, ny hira fivavahana. Noho ny aveo ry havana, tonga ny fotoana ary ny alako tany Madagasikara, tanteraka ilay fangatana ataoko tamin'i Jesosy, nanambady vazaha araka ny teneniko anao teo. Tonga taty ampitan-dranomasina aho dia nanambady, ary teo ny fiainana dia feno fahasambarana ny amin'ny vady izay nameny Tompo ahy. Eny, satria olona tsotra ary lehilahy be fitiavana tokoa, ary tena mikarakara vady tokoa. Dia tao anatin'izany dia lasa feno fifaliana, dia nanomboka nanadino an Jesosy. Voafandrika izao tontolo izao, satria ny antony teo ny fiainana ty ampitan-dranomasina ry havana dia tena hoe liba tanteraka. Azo avokoa izay tianao, ny sakafo tsy fohaninao hatramin'izay no haninao, ny vola eo ampelantanana, ny fety ve tsy natao, ny balia ve tsy natao, ny sakafo be ve tsy natao, nalalaka ny fiainana ry havana. Dia tena nanadino an'Andriamanitra aho, nanadino ilay fitahiny, nanadino ilay fitiavany ahy. Dia niverin-dalana tanteraka ry havana, niverin-dalana tanteraka. Mbola teo foany Kristy, teo foany izy ry havana, ary niandry ahy foana ka izy teo ambaravarany foko iverenako aminy. Tonga ny fotoana ry havana, iverenako aminy. Ho ataoko ho amin'ny video manaraka izay, mba tsy ahalava be ny fenonao azy, satria maro ireo izay tsy afaka mihaino lava be ny amin'ny fasairanana, ny amin'ny eo ampelantanana. Ka voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Misaotra Jesosy. Alleluia. Amen.